Miarahaba antsika rehetra. Androany tsika hanomboka an'le challenge cybersécurité Advent 2022 any Troy Acme. Ty challenge ty misy isan'andro de ho ataontsika tsikelikely noho ny fangatahan'ny sasany moa de hoe aleo alefa am'le gropy gasy tia halakina daholo le challenge fa lesona hafa mitokana mihitsy no omena an'le premium zany, de ho alefaka ao tsikelikely zany ity challenge ity. Ny ilaina an'ity challenge ity ahafahana mahita ireo karazana zavatra mitranga am'izao ilaina mifantatra ao anatin'ny tontolon'ny cybersécurité, zany hoe tena base be mihitsy zany izy ity de manasa antsika hanaraka eny foana, alefaka tsikelikely le izy ahafahanao mahita an'le base rehetra ilaina, de alefaka ao amin'ny YouTube akao koa le izy de ao ianao afaka mijery tsara azy ankoatran'le vidéo Facebook, de atombontsika ary. Fanombohana azy misy prix izy ity, zany hoe rehefa mahavita an'le challenge rehetra ao anatin'ny 24 jours de mety ahazo iray am'ireo zany rehefa atao akitsapaka zany amin'ny faran'le challenge, zany hoe amin'ny 25 décembre zany no hanao an'le izy tsika, ahazo an'le izy de the prize winner for each day will be announced on Monday on Twitter, zany hoe amin'ny latsinainy zany de efa hisy azo zany hoe hofenoantsika ireo day rehetra ireo alohan'ny latsinainy ahafahantsika mahazo an'le izy zany, de alefantsika le izy tsy ho be resaka misy certificat io amin'ny farany misy karazana topic rehefa menamena izy de momba ny red team zany zany hoe le offensif vulnérabilité sy ny hakininana internet des objets, fa ny blue team mangamanga défensive secure coding resaka kody raikitra ary de alefako rapide be misy règle maromaro tsy ataontsika fotsiny tsy miaky zavatra ankoatran'izay tsy tokony hakentsika zany de social media afaka manaraka ny Troy Acme am'ireo ianao Facebook, LinkedIn sy ny tariny ekentsika daholo manaraka ty ho an'ny olona mbola tsy manana abonnement amin'ny Troy Acme de zao zany le tantara, zany hoe misy elfa zany ao anatina SOC anankiray, SOC Room Security Operation Center, ao zany ry zareo miandraikitra ny sécurité, de rehefa niditra tao izy de nahita an'ity teo ambony bureau zany de niantso ny olon-drehetra izy, de ny zavatra hita tao we start with a puzzle, let's see, ny aken'le izy zany aken'ity olona tsy fantatry ity le gift shop ny reto elf reto, website has been defaced, de we need to start security testing of your system, de manao misy étape am'izay zany ahafahana
manatsara, manamboatra an'le sécurité an'ireo site ireo sy mahafantatra hoe iza marina le ni-attaque anazy. De andeha hamonjy ny krismasy zany isika. De mandeha zany tsika ny jour voalohany tamin'ny 1er décembre izy resaka framework ana Blue Team zany io. De le framework zany security framework io zany procédure ahafahana mi-établir polisina sécurité amina organisation anankiray zany ahafahana mi-identifier sy mijery ny risque sy ny faiblesse-na zavatra anankiray. Misy karazana framework maromaro dia NIST cyber security framework ty CSF io zany manana étape anankidimy manao identification de protéger, détecte, respond, recover. Misy koa ny ISO 27000 na ino moa zany resaka framework napetraky ny ISO ato de misy étape be da be koa ao mila arahana ahafahana mametraka information management-na sécurité zany io sy management-na risque sy ohatr'izay zany ao anatin'io framework io daholo. Misy framework ray koa ny ity MITRE ATT&CK framework ity de io zany mampiasa an'ity hoe tactique, technique and procédure ty TTPS. De io zany no tena base-n'le MITRE ty. Io framework io izy de midétailler ny approche rehefa mijery attaque anankiray. It provide information to cyber threat site. The team develop security program. Ato zany tsika raha hijery an'io momba an'io framework ray io. Misy framework ray manaraka de ny cyberkill chain, zany hoe avy amina framework militaire moa izy io de décrirana structurana attaque de ny identification ana target anankiray cible de ny décision hoe ahoana atakena sy ny tariny ve de misy ny installation, exploitation, command control, action. Ato mampianatra an'iny raha mahaliana anareo iny reny ampianarina ao anatin'le CAST ethical kinn premium daholo tsotra ny fidirana mandoa 8000 ariary abonnement fotsiny par mois. De manaraka unified kill chain. Io unified kill chain io zany fitambaran'le framework MITRE sy ny cyber kill chain teo ambony teo zany. De io tamin'ny 2017 io zany voaingany le izy de misy phase 70 izy basé amina an'le tactique sy technique sy procédure io zany an'le MITRE io zany le izy. Individual phase can be to form, afaka mitambatambatra zany le phase tsirairay avy ahafahana mahavita zavatra anankiray. De ny fandehan'izy misy cycle
anankitelo zavaintsika tsara. Cycle voalohany zany le fidirana ao anatiny zany hoe ity zany le izy ity hiezaka hiditra ao izy, de misy etapy phase maromaro reconnaissance, manao reconnaissance aloha izy amin'ny alalan'ny zavatra disponible publiquement. Ny weaponization zany dia metraka ny infrastructure ilaina zany izy ahafahana mandefa an'le commande ilaina amin'le attaque. Delivery zany hoe manome an'le payload izy zany ohatra hoe amin'ny alalan'ny phishing zany ohatra na attaque fampitotoy de ao anatin'io koa ny social engineering ahafahana miditra daholo zany social engineering zany le olona le attaqueur miezaka manao zay amitahana an'le olona ao anatiny zany ahafahany miditra ao zany. De ireny moa zany étape iray ianarana tsirairay daholo. Ny exploitation raha ohatra hoe mahita vulnérabilité izy de afaka mitady fidirana amin'iny vulnérabilité amina logiciel iny na vulnérabilité ana hardware na réseau mety daholo de iny vulnérabilité iny no anamboarana payload hidiranao. De ny persistance zany hoe rehefa tafiditra izy de miezaka manisy zavatra ahafahana hiverenanao indray. Ny défense amin'ny évasion de mila mijanona ho anonyme zany izy zany hoe tsy hitan'le mécanisme ana défense zany le olona zany izy de mila mamafa ny présence an'izany. De command and control io zany ohatran'ny hoe infrastructure ahafahan'le le attaquant zany mi-communiquer am'le machine zany, le victime zany. De loop as the attacker may be forced to change tactics, zany hoe ireo zany tsy manaraka étape ohatr'izay fa mety miverimberina zany. De ny cycle manaraka le izy efa tafiditra zany rehefa tafiditra ao izy de miezaka mitady pouvoir maromaro privilège, miezaka mi-accéder amina machine maromaro hafa koa zany. Zany hoe manao an'le pivot zany izy avy ao amin'ny système io zany izy no mi-attaque ny système sasany. De manao an'le discovery zany izy maka information betsaka indrindra ho an'ny utilisateur rehetra ao anatin'io réseau io de afaka miakatra amin'izay zany ny privilège-ny manao privilège escalation de rehefa tafiakatra privilège ambony izy afaka manao exécution ana code ahafahany mahazo information sensible isan-karazany de afaka mahazo accès amina login sy ny ohatr'izany izy de indray afaka hoentiny miditra any amin'ny machine hafa ohatra. De misy an'ity lateral movement ity for example within a single department, zany hoe tsy miakatra izy zany fa ao anatin'le département ray izy mi-attaque ny machine maromaro ao zany. De
miditra amina cycle fahatelo de ny resaka out am'izay zany rehefa hivoaka izy. Io zany lasa mamotika an'le confidentialité, intégrité sy ny disponibilité. Zany hoe afaka zany izy mamotika anao am'izay avy eo ohatra manao collection sy zavatra rehetra hitany tao izy de amidiny any amin'ny dark web de ohatra fotsiny manao exfiltration izy de Fedhacker release all Fedhacker privilege to manipulate. Imagine misy le impact an'le zavatra ataony zany afaka hoe potehan'le site web anao ataony tsy accessible intsony misy zavatra be da be zany arakarak'le objectif an'izany hoe resaka vola ve sa laza ve sa ohatr'izany. De hiezaka tsika hitady an'le namotika an'le elf reto zany de alefatsika le machine view site. Ity zany le santagift.shop ohatrohatr'izao soratra eo have taken over your website, it's time to turn Christmas into chaos. De mandeha zany misy puzzle kely ataontsika eto de reto misy fanampiana kely mandeha voalohany manao recherche ozy izy voalohany part of my ask reconnaissance zany apetratsika eto de simple document I turn into malware zany hoe manao weaponization izy apetratsika eto. Pizza parcel payload all have me as an action zany hoe delivery de Econ is the name of my game tricking you into believing false identity social engineering zany de weakness are my go-to resources zany hoe manao exploitation izy de I am set up to let you back into the network after you leave. Rehefa tafiditra ianao afaka mijanona foana ianao raha mahay manao teknikina persistance. Deletion of evidence manao évasion na défense de farany communication with compromised cause from me. Io le manao ohatra hoe netcat izy de afaka miresaka am'le anina foana de mandeha manaraka pivoting. With me you can look at new information to expand the attack. Zany with me you can look at to expand the attack. Afaka raisitsika hoe discovery ohatra de on se bien lasa king miakatra privilège na escalation zany de upload that trick to infect all the contact with no execution password I collector veky credential side to side machine to machine manao mouvement latéral. Manaraka in your vault I am in, efa tafiditra izy zany de misy anao accès zany
Like a dragon navigateur all valuable. Manao collection izy a, export le manao export izy a, exfiltreny with mere reputation go misy impact ny réputation-nao azony le zavatra tadiaviny vitantsika iny. De ny tao ambadiky le ihany zany dia ity bondi Yeti ity, io zany no naka an'le namotika an'le sonda gift shop ty. De ampidirintsika eto zany izy, iza nananona anazy bondi Yeti de ity le flag zao de afaka mijery an'ireny karazana framework ireny tsika any amin'ny gasy aty ethical kin premium de complétentsika iny. Ohatr'izay zany ny jour voalohany fa ny jour faharoa indray efa miresaka mijery log kely tsika, mbola anatina blue team ihany zay défense de ho jerentsika manaraka eo indray zany fa manasa anao aloha hoe partage an'ity vidéo indrindra vidéo YouTube ty